Manatra ny araba Douglas Tokovavy ary akafaliana indray no anasananao ihany koa anaraka hatramin'ny farany fampalalama avao ito amin'ny fahitalavitra Mat TV. Ireto ary ny santionana amin'ireo entina amintsika ireo fitakiana tanterahan'ny solombavambahoaka amin'ny fampiarana andro fehi-kevitra izay nolanina izy ireo makasika ny tsy fandriam-pahalemana eo ihany koa ny zava-misy amin'ny fiadina ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny nosy stratégique vaovao no apetraka ny polisy pirenena ho amin'izany isany entina amintsika ihany koa ny ako ny tatitra izany izay navoaka ny banky iraisam-pirenena ho an'ny eto Madagasikara lafim-baovao miompana amin'ny politika aloha no etsika amin'ny santrany fampalalam-baovao anisan'ny teboka izay takin'ny solombavambahoaka ny fampiarana ny fehi-kevitra nolanin'ny solombavambahoaka momba ny tsy fandriam-pahalemana manana ny ambarany makasika an'io ny filoham-pirenena Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina Vola Ravafintsiraka Torson ny nanao ny fanadihadiana momba an'izay. Nampiakapeo ny eo anivon'ny antenimera-pirenena nanomboka tamin'ny herinandro lasiny. Anisan'ny takin'izy ireo amin'ny fahefana patanteraka ny tokony ampiarana ny fehi-kevitra ny lanian'ny solombavambahoaka momba ny tsy fandriam-pahalemana ny Atsimo-Nosy. Raha nanontaniana momba io filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina dia toy izao ny valiteny nentiny. Tsika rehetra nge samy mampiakapeo daholo io mbola velika ny tsy vao androany io ary zareo moa raha loatra raha manao azy satria sotena voaloka izy fa manana ndraikitra koa nefa izy mitady vahaolana ary manombotra sosikevitra amin'izany zavatra izany tovy amin'ny ady amin'ny bois de rose teo ihany ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana anjarany rehetra no manao izany ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana zany fa io tsy adiny fitondram-panjakana rery tsy adiny miaramila rery tsy adiny gendarme polisy reny io fa isika rehetra izao ary mivoaka malagasy dia entanina mihitsy hiavo ny fandriam-pahalemana izay misy eto amin'ny firenena. Za dia mba miantso ny vahoaka amin'ny zavatra miseho sasany amin'ilay fanaovana fitsarana mandeha ataoko hoe fitsaram-bahoaka reny efa mamadika pejy isika efa eo ireo mbaratonga na fitsarana na mpitana filaminana manao an'izany alao izy manao azo fa zany miteraka savofony eo amin'ny fiarahamonina. Miantso ny rehetra koa tena mba hiavo ary hiavo tanteraka ao anatin'ny fandefera ao anatin'ny fihavanam-pirenena izany fandriam-pahalemana zay atao zany isika rehetra ny fanolotanana malagasy rehetra ny fanolotanana no atokavatsika aingana amin'ny fandriam-pahalemana. Arak'izany dia miantso ny fandraisana anjarany rehetra amin'ny fitandrona ny fandriam-pahalemana amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.